Faly miarabantsika tsy arere avindray tsy dia alahady fa 7 volana jolay ity ary misaotra an'Andriamanitra mandrakarivo sika fa mbola meny tombonandro ahafahantsika miatrika ny herinandro vaovao mba ho ambany fahasoavany dia andray ny teniny indray sika amin'ity maraina ity manasanao hivavaka. Rainay masina tsara indrindra mbola velom-pisaoranao zahay tratro maraina izao indray. Misaotra any amin'ny fitantananao sy ny fiahianao anay manokana. Misaotra ihany koa manome hery anay. Misaotra miay anay, misaotra vonika maly ny vavakay. Ary eto izay ihany teninao, miteza ianao, hiteny manoloana anay ary asa ao am-ponay. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofonainantsika androany dia manao ilay ny avian'ny fahamarinana. Ilay ny avian'ny fahamarinana. Nalaina amin'ny Jaona 7:17 manao hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Niteny tamin'izao tontolo izao Andriamanitra tamin'ny alalan'ny zavaboary, tamin'ny alalan'ny tandindrona sy sary anohatra, tamin'ny alalan'ny patriarka sy ny mpaminany. Misy lesona tsy maintsy omena ny taranak'olombelona amin'ny fitenin'olombelona. Tsy maintsy ho avy i Kristy laza teny ho azo mazava tsara, tsy hisy salasalana. Ilay ny avian'ny fahamarinana no tsy maintsy ampisaraka ny marina sy ny akofa eo amin'ny teny lazain'ny olona. Izay nahatonga ny fahamarinana ho tsy nisy asany. Tsy maintsy varitana mazava tsara ireo foto-kevitry ny fanjakan'Andriamanitra sy ny drafitra ny famonjena ary tsy maintsy aseho amin'ny fahafenony ireo lesona ao amin'ny testamenta taloha. Teo amin'ireo jiosy dia mbola misy fanahy mifahatra tsara, taranak'ireo olo-masina izay mitahiry ny fahalalan'Andriamanitra ary mbola mibanjina ilay fanantenana momba ny teny fikasana natao tamin'ny razambeny izy ireo. Nampahery ny finoany ny fitoerany teo amin'ilay tokony omena tamin'ny alalan'i Mosesy hoe mpaminany no atsangan'i Jehovah Andriamanitra ho anareo avy amin'ny rahalahinareo. Tahaka hozy izy no henoinareo amin'izay rehetra holazainy aminareo. Nahafeno fanantenana azy ny tenin'i Jakoba raha efa ho faty izy nanao hoe ny tehi-panjakana tsy hala amin'ny Joda na ny tehin'ny fanapahana eo anelanelan'ny tonga ny mandra-pahatonga ny silo. Vavolombelony mahatombotra ny fiavian'ny Mesia ny filalahan'ny fahefan'ny Israely. Ny faminanian'i Daniela ihany koa dia maneho an-tsara ny voninahitry ny fanjakan'ny Mesia amin'ny fanjakana izay tokony handimby ny fanjakana rehetra eto an-tany. Hoy manko ny mpaminany manao hoe izay tsy ho rava mandrakizay hozy izy. Vitsy no nahazo ny tena toetry ny asa nandrahana ny Kristy. Nefa nitatra traizatraiza ny fanantenana ny fiavian'ilay andrian-dehibe izay norina ny fanjakana eo amin'ny Kristy sy ho avy amin'ny mahampanafaka ny firenena azy. Tonga ny fotoan'andro, ny antson'ny fiavian'ny mpanavotra ny taranak'olombelona izay totongana hatrany nandritra n'ireo taona maro ny fandimby izay nandikany ny lalàna. Ary izany ihany koa no ananantsika fanantenana ankehitriny, mino isika ary mahatoky fa iny Jesosy iny dia tsy maintsy mbola ho avy indray. Ho avy haka sy hakanao izay ny fodiny, ny fidiny sy nanaiky azy ary anateraka ny teny fikasana izy ny amintsika fa hitondrantsika ny any amin'ny fiainana mandrakizay. Ny rina dia mba hitoetra amin'ny fahamarinana tokoa na isika ka tsy hisy asaraka antsika ny amin'izany. Amen. Ry tompo tianay ao, mbola velom-pisaorana anao izay amin'izany teninao izany. Misaotra anao hatrany izay menao ilay fahamarinana no mampitoetra izany. Eny fa hatramin'ny taloha na ny ankehitriny amin'ny ho avy dia tsy avelanao hitoetra ao anatin'ny maizina izay na ao anatin'ny tsy fahazavana fa aposako aminao isan'andro ny fahamarinana. Angataka aminao izay
mba izany fahamarinana izany hoe hanafaka anay hiala ao anatin'ny aizina ka hahafahanay androso mandrakariva eo aminao isanandro isanandro. Meo anay ny hery hahafahanay miala amin'izany ka hahafahanay mitia mandrakariva ny marina sy ny masina. Anaran'i Jesosy, amen.